Adaovana rehetrarehetra mpinandrairan-kalana ty dadasika ty atsy le ty mampalahelo ny tovovavy malagasy ankehitriny ry zareo fa mbola tsy ampy taona daholo dia efa manambady ambonin'izay tsy nahavita fianarana dia mbola tsy nianatra fiainana-tokantrano fa vendrambelona miditra ao tokantrano, tsy mahay manasa lamba, tsy mahay manasa vilia, tsy mahay mahandro hanina, tsy mahay mitazazazy, ambonin'izay tsy mahay milely. Dia inona ny mahamolamola ny kalasipa kely andeha hanambady? Iza fosotry izay zavatra rehetrarehetra izay? Ny ray aman-dreny. Io resaka io mbola tsy voandroany fa hatramin'nahazoany Madagasikara ny fahaleovantena dia efa hatrany io. Sa hoe nanomboka tamin'ny nahazoany fahaleovantena Madagasikara dia lasa foana teo ny vady atolotra. Fa ny olona rehetrarehetra mikaroka samy mitady izay zavatra izay fitiavana dia tsy nisy intsony ny vady atolotra fa malalaka daholo ny olona rehetrarehetra afaka mifankatia. Io anefa amin'ny ankapobeny raha ny tokony ho izy dia ny ray aman-dreny manoro ny zavatra mahitsy ho an'ny zanany. Ianareo ray aman-dreny ange efa nandalo laza natao hoe fantan'ny raha zany. Nahafantatra tsara ianareo ray aman-dreny, ny ankamaroan'ny ray aman-dreny malagasy ny andro tokony dia efa bevoka daholo miditra ao tokantrano. Vitsy izany hoe nahavita mariazy, nahavita soratra dia rehefa tonga ao izay vao mamilely dia miteraka. Fa ny ankamaroany efa kibo efa ho teraka ohatr'izany daholo, efa balomba be dia hanambady hono. Kalakary amin'izany manao sininy sady matahotra falifaly ihany. Le bandy amin'izay ary monjimonjy be le dia tsy maintsy hanambady ny bandy nefa mbola kamo be andeha hanambady. Ao an-tokantrano vao miseho amin'izay ny toetra nalikan'ny mpivady. Ka io amin'ny ankapobeny ray aman-dreny dia mila manoro ny zanany zavatra tokony ataony indrindra fa ny sipakely. Ny renim-pianakaviana aloha voalohany indrindra satria ny reniny tsy maintsy akaiky ny zatovovavy. Dia hazavao amin'ny zanakareo vavy ny zavatra tokony ataony vao maniry nono izy. Enarina ny ampianarina ange reto izany atao hoe science naturelle, ny fionan'ny tsirinaina, ny tsirilasa, ny tsirivavy, fomba fandisana andro, afaka hafiriana ny vehivavy, ny tokony mahalala hoe bevoka. Dia ny mampimesy ny mampalahelo dia rehefa bikina ilay sipa dia ato anaty Facebook hoe atahoana hono manisa andro. Fa nga tsy mianatra daholo ilay malagasy. Manala baraka firenena fotsiny. Raha toa ka hoe ndriry sipa kely ka te hilely, ny ray aman-dreny aloha dia tsy hanoro andrizany mihitsy. Neninareo aloha dia tsy hanoro mihitsy. Fa torohevitra atoroko andrira hoe tena mangididy vodin-dry dia alemaka any amin'ny dokotera. Ny dokotera manoro zavatra tokony atao hoe inona ny tokony atao mba tsy hahabevoka. Betsaka ny dokotera. Izao anefa nitady ndry ndry raha hilely amin'izao bandy rehetrarehetra izao ndry satria hoe tena mangididy ny vodin-dry. Sarahan'ilay bandy ndry satria tsy inona hoe tsy tianao ndry raha ohatra ka hoe tsy milely. Iny bandy milely miaraka amindreny nitady tsara fa tsy ho lasa vadin-dry iny aloha voalohany indrindra. Vitsy ny lehilahy hoe miaraka amin'ny vehivavy efa nilely nandritra fero-taona dia iny lasa vadiny. Satria ny toe-tsain'ny lehilahy voalohany dia resaka io vody io. Io ny ao anatin'ny sainy voalohany indrindra zatra milely miaraka aminazy dia fieritreretana fa na indry rery ary milalao ny bibitiny dia ny ao anatin'ny sainy lerony dia fieritreretana hoe milely any amin'ny bandy hafa indry. Dia anjaran-dry manapa-kevitra mba hisorohana ny vohoka tampoka vohoka tsy niriana. Dia izay ny torohevitra atoroko andry. Ny fianarana ny voalohany lova tsara indrindra ho avin'ny tokantrano aloha. Raha toa ndry ka hoe nahavita fianarana, manana asa matotra, dia misy bandy mieritreritra hoe hakavady andry, normal be amin'izay ndry vao mieritreritra hanana fitiavana matotra. Fa raha toa ka mbola sipa kely mpianatra ndry dia aza mieritreritra misy bandy hakavady andry izany. Ndry nge fantatra ilay rony fa sipaka amin'ny vavy sipaka amin'ny irahana manary fako. Mianatra fa tsy te hanary fako fa hitan'ilay si bandy mikoty anahy etsy. Fantatra ilay rony ndry fa sipa tsy mahay manasa vilia. Fantatra ilay rony ndry fa sipa tsy mahay mahandro hanina.
fantatry le roa ndriva sipa tsy mahay manadio trano mampiry trano ary fantatry le roa ndriva sipa tsy mahay manasa lampa mbola mamanareo ary manasa ny slipindry fantatry le roa daholo zany noho izany de aza mbola mihitsy hoe andeha akavady andry mibandy mikoty andrindra mbola mpianatra indry raha tia indri ny anana hoe fiainatokantrano vanina de ao amin'neny ao atokantrano ndry mianatra fiainatokantrano voaloha ianaro daholo re zavatra nyteneniko rehetra ao manasa lamba mipiry trano manasa vilia mifoha maraina mandeha miantsena ary misokajy ny totalim-bola ihany koa satria raha iraha antadasina indry zao mavidy azao zavatra zao de mila fatary indry zay zavatra zay ny kajikajy rehetrarehetra mila fantatry indry melohany idiranao tokantrano satria indry raha sipa tsy mahay mikôtikajy ihany koa de manome vola indry vady indry hoe raha iala de lasa indry vidy pataloha ray de samy miala tonga de ady saritaka ao an-tanàna mila indry daholo zany kôtikôty sy kajikajy rehetrarehetra zay indry vao miditra tokantrano milamina ny tokantrano indry avy eo